Nanomboka omaly kosa ny fampiarana ny fandoavana ny RSA na ny aba ho an'ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka raha nitazana teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivady teny dia tsy maro amin'ireo mpampiasa ny fitaterana anabakabaka no mbola tsy mahalala ny fisian'izany aba izany raha tsy teny an-toerany akon'izay ary. Maro amin'ireo mpampiasa ny fitaterana anabakabaka no tsy mbola mahafantatra ny fisian'ny aba ho an'ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka na ny RSA, redevance de la sûreté aéronautique, izay tokony aloha manerana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena valo eto amintsika. Fepetra izay nanomboka nampiarina omaly. 507 alina no tsy maintsy alohan'ny mpandeha amin'ny sidina iraisam-pirenena sy regionaly ary 990 izany ho an'ireo sidina anatiny. Samy nanana ny heviny mahakasika izay ireo mpampiasa ny fitaterana anabakabaka. Tena zay zagaka fa dia tsy zay vonala izay tsy mijery fa fantatra mihitsy fa dia redevance ty aloha tsy tokony ataony zareo mihitsy ilay izy satria manina raha tsy tonga dia ataony zareo any amin'ny biely izy tonga tena surprise be tsy fantatra zany hoe amin'ny ohatry zao zao ianao andeha raha ohatra zany ianao tsy mba hoe misy volavola kely aminao dia manjary tsy afaka mandeha zany ianao lasa mitseko ahoana fepetra raisiny zareo zany raha ohatra ianao ka tsisy vola zany tonga eto dia ahoana ny ataony zareo dia zay ve ny hoe apisy problème an'le ohatra hoe fandehananao zany sady lisy tsy fantatra hoe ohatriny ianao ohatriny arakaraky n'le andehananao le destination andehananao zany le izy dia mihitsy izy hoe atao ino. Ce qui me touche le plus, c'est que on n'est pas prévenu. Raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ACM. Ny RSA dia aba mifototra amin'ny fandraisana anjara alaina mivantana avy amin'ireo mpampiasa ny seranana sy ireo mpandraraha amin'ny seranam-piaramanidina ary koa ny fitaterana entana ampandrosoana ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka eo amin'ny seranam-piaramanidina valo eto Madagasikara. Misy ireo tesitra, misy ireo mora mandray ny fanazavana omena azy raha ny fanamariana ny oentin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny orinasa CSPI miara-miasa amin'ny aviation civile de Madagascar ary ny lesoka hita dia ny tsy fahampian'ny fampafantarana ny fepetra vaovao eo anivon'ireo mpampiasa ny fitaterana anabakabaka.